Izay tena andro malaza tsika izao andro mpiravoravoana ho antsika FPVM rehetra maneran-tany. Zava-dehibe amintsika izany satria naneo zava-mahagaga tokoa Andriamanitra tao anatin'izao FPVM izao tamin'ny alalan'izao ray aman-drenitsika ara-panahy izao izay nitendreny hitondra an'izao FPVM izao. Zava-dehibe izany ary dia androantsika aneo ny fifalitsika mihitsy miaraka amin'ny Andriamanitra ary miaraka aminy satria izany ny tenenan'ny soratra masina hoe sy manome voninahitra dia mba omeko voninahitra koa. Ary dia tena ao anatin'izany rehetra izany dia aneo ny hafalitsikitsika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra foana ka andehantsika hanangana ny tanantsika hakavanana hanome voninahitra an'Andriamanitra, voninahitra neo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola anoisantsika ny fanomezam-boninahitra azy indray dia mbola andehantsika hamaky ny salamo faha-220, salamo faha-220 ka ny andininy faha-7 ka hatramin'ny andininy faha-10. Salamo faha-220 ny andininy faha-7 ka hatramin'ny andininy faha-10. Dia rehefa aorianan'izay dia ataontsika ny hira fararany fiotazana ny andininy voalohany any. Anehoantsika amin'ny fifalitsika satria manatantara izao ray aman-drenitsika izao tao anatin'izao finoana izay naharahany teo anatrehan'Andriamanitra izao. Iara-mamakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrato ianareo ry varavarana fahagolo, mba hidira ny mpanjakany voninahitra. Iza izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrato ny lohanareo ry varavarana fahagolo, mba hidira ny mpanjakany voninahitra. Iza ary izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjakany voninahitra. Amen. Fararany fiotazana irahantsika amin'ny rediny izany. Rehefa niaritra ireo fitsapana sy fisedrana mahamay, ireo lalatsarotra nombana vita ihany izay. Rehefa niaritra
ny fitsapane fisetrana mama lala tsaloralora vita ihany sisa faniramitirane mafiary ny finonana atao tsara Deranao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Dia Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ny mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Misaotra anao zay ny amin'ity an'io ty, tena misaotra era-po, era-tsaina, era-panahy. Fa tena naneho voninahitra tokoa ianao tamin'ny alalan'izao FPVM izao. Nanendrenao an'izao mpanomponao izao. Dia Dada Randrianantoandro Jean Joseph, filohan'ny FPVM maneran-tany. Misaotra anao nanomezanao anay an'izany Jesosy. Misaotra anao, nomenao anay izy, fa fantatrao ny momba anay rehetrarehetra. Tsisy miafina aminao, fa izany nanendrenao azy mba hitondra famonjena ho an'ny vahoaka anao tokoa. Misaotra Jesosy, tena misaotra. Ary rary ny rankalazaina tahaka an'izao ny andro anankiray mba nikanana an'izany, mba ho azy manokana sy ho azy tsy ny ankonany. Misaotra Jesosy, fa zava-dehibe zany Jesosy. Ary dia ndreto ny vahoaka anao, tena anao zay azo atao amin'ity an'io ty mba nohanana azy Jesosy. Isaoranay anao ny amin'ny programa anao, fa zava-dehibe nge zany Jesosy. Maro ny endrika na azo zao ray aman-dreny zao kanefa tao anatin'izany. Tsy maty foa manainy izy satria marina ny teny izay efa nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'keo maraina hoe ny tananao Jehova no ao anatiny. Ka noho izany tadidinay foana le teny. Rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty intsony, ary tena aminao marinonao tokoa zany amin'ny alalan'izao mpanomponao zao. Ka indreto zay Jesosy tsy manakambara intsony zay, fa ny hafalinay ny idiranay sy alomezanay voninahitra anao foana manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Tsy mbola mipetrakintsika fiangonana, fa hitsenatsika kosa ny tenin'Andriamanitra sy hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Aldisia, dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny Fidirana
Firana faha-2 amby 10. Firana faha-2 amby 10. Ny teninao Andriamanitra dia feno fitiavam-be, ny teninao andresy lahatra manakatsakana izay mani. Teninao Andriamanitra, teno fitiavam-be, teninao andresy lahatra manakana izay mani ampy anao. Naroa ho tompo anambara ny fitiavana, anompanao Andriamanitra, sambatra eo anilana. Vavaka atsika, sotranao zay Jesosy Kristy Tompo, fa nomenao fotoana ahafahanay miaino ny teninao, izay ainao an'izay mahazo azy, fahasalamanao an'ny nofo rehetra. Fifaliana ho anay nindra fonao ka mitenena Tompo, araka ny fombanao fa voninkenanao zay mpanomponao. Amen. Mazao toerana atsika. Voalohany miarabanao manokana baban'olo jiaby am'izao alahadinao izao, dia miarabantsika fiangonana koa nahatratra n'izao andro anio zao. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny bokin'ny Exodosy nandeha ho jerevantsika. Exodosy toko fa 17. Exodosy toko fa 17. Ny andininy faraky 12 sy ny faha 12 ihany no andeha vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy ipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra pahafatin'ny masoandro. Amen. Ray masina manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Alahadinao ny an'ity baba, alahady tsy manampaharoa, niazakazaka zay avy any amin'ny faritra any niakatra ty, zay ny mba kely vitanay maneho ny fitiavanay anao. Fa am'izao taonanao zao no natetezanao any Madagasikara, nahitanao anay any ambany ravikazo any, mba nempita rano miaraka taminay ianao. Faly zahay, tena faly, na ny atsimo, na ny avaratra, na ny andrefana, na ny atsinanan'ny nosy. Fifalianao anay, manananao ray aman-dreny. Ary ity tenin'Andriamanitra ity mametraka eto hoe rehefa tsy manohana ny Mosesy atsika dia resany ady any ampandehanana any. Vomidina anay hitanana io dia manao any resy, dikan'izany
ny tsy fanohanantsika azy ny mahatonga atsika resy anady. Zahay dada, ny fampianarana nataonao anay no nanova ny fiainanay. Sombitsombiny fotsiny tantaraiko eto, fa raha tsy zay aleto ny andro. Zaza 8 taona, tsy mpiandry, tsy mpiomana, fa finoana tao anatiny no nahafahany nanangana ny maty. Tany be andrarezona zany. Nandeha ny fotoana, tsy resaka afa-tsy ny fanokanana tany Ambondro Mifehy farany teo a. Raha nakany Ambondro Mifehy ianao ray aman-dreny, andro nahatongavantsika tany, nirehatra ny afo. Afo miredareda, ary Ambondro Mifehy zany raha vao misy afo mirehatra, tsisy 2 minitra dia mainy tanàna ray manontolo amin'ny rivotra. Ny mpiomana andeha atokana miaraka amin'ny encadreur nanandratra ny tanana, dia zao ny teniny hoe, iny ny orambe mivatravatra avy any amin'ny Jehovah-Andriamanitra mamono ny afo. Amen. Zay dia maty ny afo. Finoana zany. Zay ny antony nahatonga ny tany ny teny hoe, satria ny promotion tany dia mpitondra marary. Izahay dada ozy izy zay tany, tsy ambulance fotsiny fa pompier ihany koa. Tsy mora ny asanao ray aman-dreny, ary nampidanaka anay tany ambanivohitra, fa ny mpita rano dada, nandeha tongotra dada, niakatra tendrombohitra, niara-ny azakazaka taminay, nidina, tsy reraka, fa mbola navita ny vavaka ho anay. Zava-dehibe ho anay zany, fifaliana ho anay zany, hery ho anay zany dada. Tany a Fort Dauphin tsika dada, tsy nisy ny olana, fa fitoriana filazany tsara, zay nitory fibebahana nentinao ray aman-dreny. Rehefa nibebaka ny olona, latsaka ny oran'andro. Fahagagana zany. Rehefa latsaka ny orana ny andro ny fanokanana, onena ndray dada satria tsisy sakafo ny olona. Mino ve nareo fa hain'Andriamanitra mampitsahatra an'io? Raha mino nareo ndao anisa 30 tsika, dia nanisa. Tonga tamin'ny faha 30, vao mainy rotsaka ny orana, dia zao ny teniny dada hoe, Jesosy okizay, okizay, okizay. Niaraka tamin'izay nijanona ny orana. Anisany angady ngeza be ho anay, hery lehibe ho anay ny fananana ianao, izay mampianatra hanananay finoana, mampitombo finoananay any amin'ny faritra rehetrarehetra any, hatraty Antananarivo. Tany amin'ny faritra Andrefana indray a, ny finoana, ny toriana filazantsara no nanova fony dahalo ka 530 indray a, no nanolo tena tao batisa, nanolotra ny moarany sy ny fanafody ny ray manontolo, no ny amin'izany fitoriana filazantsara fampianarana avy aminao ray aman-dreninay. Ka eto izahay dia faly mitondra n'izay vokatra ny amin'ny fampianarana nataonao tany aminay rehetra tany a, mampafantatra anao an'izay hoe tiane ny vokatra, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina, fiazaka zahanao, fa afoizanao ny ankonanao a, mandeha mamangy anay ihany amin'ny asa maro samihafa, mampianatra anay, manova anay, mampitodika anay indrindra ny amin'ny asa fanompoana, mampifankatia anay. Ny tenin'Andriamanitra eto, rehefa reraky Mosesy ozy izy a, midina ny tanany, dia nanahoana ny Amalekita indray ny nahery sa nanahoana? Nahery izy. Androany alahadin'ny dada, anoana azy tsika rehetra,
anao zay azotsika ataotsika ho asehontsika azy zany atao hoe fitiavatsika azy zany a am'izay fanohanana maro samihafa anohana azy ambavaka atsika anohana azy am'izay rehetra azotsika nohanana azy tsika fa izao ry vahoaka an'Andriamanitra sambatra nareo eto Antananarivo mahita azy isan'andro 2007 2008 zay izy ny tany aminay tany avaratra tany tamin'ny heritaona izy tany dego fotsiny tamin'ity taona ty izy tonga hatrany ambondro mifehy tany ny hafalianay moa manao akory ny hafalianay manao ahoana fa raha tsy nitory filazantsara sy nanambara ny fahamarinany Kristy Jesosy tamintsika dada Randrianantoandro tsy mba hainay miampita rano misy voay zany ka tsy manaikitra anay ny voay ratsy ianao dada fampianaranao ihany na avitanany zany fampianaranao ihany na arava sy na may ny doany tany amin'ny faritra diana vokatra ny fitenenanao hoe nde tandro fio na nandrify ampinoana zay a tsy fantatra izay ny avin'ny afo fa nyrehatra ny doany may avokoa ny ody rehetra tao amin'le toerana ka androany ahy teny amintsika inona ny olana ho any inona ny tsy voavahany vavaka za mino fa ny vavaka manova zavatra vavaka koa manimba zavatra le zavatra tsy manjary reny sy mbatiny aby ry fiangonana malala Jesosy eto mijery atsika tsiraray avy fantany manana olana atsika manana ny manahirana atsika misy fahefana nomeny atsika nampitainy tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny zao ny fotoana fampiarana azy fandeha atsika ampiatra an'izay fa raha tany amin'ny faritra Tsinanana any amin'ny faritra misy anay any Amaroantsetra ambany helika ny Madagasikara zany cyclone 5 tamin'ity taona ty tsy niditra tany aminay tany fa nitandrifinay zay tonga eo vilalana zay tonga eo vilalana finoana no anatanterahana an'izany ry mpianakavy ny finoana mety miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa fotoana ny fampiarana izao raha tsy mba nampiatra an'izany tamin'ny fiainako sy ny fiainanao ianao tsy mba mahita fiovana raha te hanova ny hafa ianao aloha miova za aloha miova rehefa miova hozy izy Andriamanitra hoe mora amiko ny manova ny olona eo nde tsika hitsangana hivavaka fa ny tompo omba tsika hitsangana tsika rehetra hivavaka Jesosy sakaizana Jesosy sady tsy mafoy sady tsy mafoy Jesosy nandao anay ianao Jesosy 10 taona mahery ny arahanao tamin'ny ray aman-dreninay dada Randrianantoandro Jean Joseph tetezan'ny faritra maro nampianarany olona maro ary nanova olona maro anisan'izany izahay Jesosy zay tao anatin'ny lalan-diso nahitsy ny teninao fananarana maro nomeny ray aman-dreny io Jesosy dada Randrianantoandro ianao no anafiery azy araka ny teninao hoe ny fahatandroana eo modindray tony any voro mahery tokoa
navita tour de Madagasikara tamin'ity taona ty izy Jesosy. Faly izy, faly koa zay zanany. Eny Jesosy, faly daholy izahay. Fa ity no anondrianay ny lohanay eto. Mahatsiaro na nenina izahay na namafo tsy mba nanaiky ny soratra masina. Tsy nino ny erikerika anika rehefa reraka ny mananatra anay ny ray aman-dreninay. Resy any anady any zahay. Vo tsy manohana azy ambavaka zahay, resy any anady any zahay. Mahatsiaro zay ankehitriny Jesosy fa fatiantoka ho anay hatry zay ny niodina taminao, ny nanalavitra ny sitraponao. Tahaka ny zanaka adalany izahay Jesosy. Nandeha tamin'izay tianay, fa ankehitriny maharikoriko anay ny toerana misy anay, na tamin'ny fomba fiteny, na tamin'ny fomba ankehitriny. Torotoro ilay fo vato tonga fonofo. Diovy ny fonay ho lapanao, diovy ny fonay ho tempolonao, tehirizo anao zahay Jesosy. Fa raha niazakazaka nitady anao Zakaiosy, nianika ambony azo, namikitra, ianao no niteny hoe midina faingana ry Zakaiosy. Tsy namikitra teo intsony izy, tsy nifikiriny intsony, lay ny anterany hatrizay. Ka izahay androany dia nanapa-kevitra fa tsy hifikitra amin'ilay ny anteheranay hatrizay, dia ny fisainany ratsinay, sy ny fo ratsinay, sy ny fijerinay lavitra ny sitraponao, manohatra ny asanao, mamingapingana ny mpanomponao. Jesosy mamindra fo aminay. Fa rehefa niteny anao hoe tonga amin'ity tranotian'io ny famonjena, dia Zakaiosy ny teny hoe onerako avy efatreny, onerako avy roeny zay nalaiko, ka dia hanonitra ane zahay Jesosy. Hanonitra zahay, ho averinay any amin'ny satana faha-2, ny lolopo, ny otripo, ny fahatezerana zay ny fikirinay hatramin'izay, ny fankahalana, ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fahavetavetana, zay tsy araka ny sitraponao. Fa hitodika hiverina aminao zay. Raiso Jesosy ny fifonanay fa vokatra ny fonay. Tsy olombelona ianao ka ho tofo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anaranao, hononao ianao amin'ny fahatezeranao. Fifaliana ny any an-danitrany raha misy mpanota raimbebaka. Izay koa mba ravo, izay firavoravona izay no nandratanay feo, ankamamina indra fonao manao hoe sambatra ny olona zay voavelana sy voasarana. Sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah ioka, ary tsy misy fitaka. Mino an'Andriamanitra raha tsy tomponao lanitra sy ny tao. Ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika. Izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijaly nanapaka Pontius Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ankavanan'Andriamanitra raha tsy tao. Avy any avy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonany olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Ny foko no mifaly fanavotanao andeniny voalohany 4:30 amin'ny 100 amin'ny firana fivoazana. Ny foko no mifaly fanavo voaeloka uvery fanafa ana umenako luvakunila umena siniti vapu arane Yesu sinu anda asana ali
sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazao toerana isika rehetra. Soratra masina manao hoe fifaliana lehibe ny an-danitra raha misy mpanota ray mibebaka. Raha naniraka Jesosy nanao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay mino izy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino ho elohina, matahotra ny ho elohina zasy ianao. Dia niazakazaka ny ray aman-dreny resy lahatra tamin'ny filazantsara hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. 7:7 andininy voalohany tanterahantsika dia iroso aty anoloana ianareo. Vavaka antsika ny fikasianao Andriamanitra ny fon'ny olona no manoritoro ny fovaton'ny olona, mamelona ny fanahiny ka tsy tafandrimandry, manolotra ny zanany ho amin'izao sakramenta masina izao. Ny fanatrianao no anehoanao ny voninahitrao. Sotra Jesosy. Amen. Manoloana ny fitiavan'Andriamanitra nareo, manoloana ny indra fony dia resy lahatra nareo ka nanapa-kevitra hanolotra ny zanakareo amin'izao sakramenta masina izao. Soratra masina manao hoe ray ny finoana, ray ny tompo, ray ny batisa. Ny zava-dehibe dia ny fahavitrana izany atao hoe batisa izany. Iteninareo zao hoe zazakely anareo mbola tsy mino reo, fa za miteny aminareo ao anatin'ireo ny finoana. Makange zazakely anankiray mena vavy dia atrotroy ohatran'izao eo, dia rehefa trotronao izy esory amin'izay le tananao. Ahoana ny ataon'io zaza io? Mamikitra amin'le akanjonao izy. Zay ny finoana ao anatiny. Raha mamikitra eto azy izy tsy menjera. Iza ny nampianatra azy an'izay? Jesosy nefa nametraka finoana tao anatiny. Zay le hoe zay mino sy atao batisa ny vonjena. Avelaony zaza anatina fantoaziny fanjaka ny lanitra. Manoloana n'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ianareo tonga eto reo ve manaiky ve nareo hanolotra ny zanakareo ho an'Andriamanitra raitsika? Ekenareo ve zany? Eny tompoko. Manaiky ve nareo fa hampianatra an'ireo zazareo sekola lahady amin'ny fahazazana zao, amin'ny fitaizana miaraka amin'ny fiangonana? Manaiky ve nareo fa hiara-iasa amin'ny fiangonana trano fa hampianatra azy ireo katekomena amin'ny fahatanorany indray mba hahalalany ny soratra masina? Manaiky ve nareo fa hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka amin'ny fotoana rehetra mahamety an'izany? Eny tompoko. Noho izany fanekena nataonareo teo anatrany tompo zany fiangonana manao batisa amin'ny rano, fa tompo kosa manao batisa amin'ny fanahy masina. Ny zavatra matetika hita rehefa vita tahaka an'izao ny batisa dia adino ilay fanekena. Zavatra matetika misy raha zaza ao mpanangan-tanana ry fiangonana, iza ny 20 taona miakatra mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo, be dia be ny manangan-tanana. Ay zany le fanekena natao teto hoe eny tompoko, dikan'le izy kay ento tongotro, dia lasa izy tsy mianatra tsony. Ka dia mitodika aminareo ray aman-dreny mba tsy ianareo zao no anao hoe ento tongotro, fa ho modely ianareo amin'ny fitaizana an'ireo zaza ireo. Vavakitsika. Jesosy misaotranao ny amin'ny fitiavanao.
nanaiky teo anaty anao reto mpanomponao reto, nanao fanekena teo anaty anao fa hitaizan'ireo zaza reo amin'ny fomba fitaizana kristianina, ampianatra azireo sekolalahady, ampianatra azy ireo katekomena, ary ampianatra azy ivavaka sy ivavaka ho azy mba handovany ny fiainana mandrakizay. Manantena anao zay Jesosy hamelona ny fanany izy ireo. Aoka ny herinao miankina ny hatanterahany an'izany rehetrarehetra izany. Misaotra mpamonjy. Amen. Andriambololona mihotsosara Rubiel. Noho izany fanekena nataonareo teo anaty andovo zany, za manabatisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tompony ombanao amin'ny androm-piainanao, atanteraka ny famonjeny iseho ny voninahiny aminao. Amen. Tezao ary io zazy io amin'ny fomba fitezana kristiana. Ratolo Janahary manjaka ny avo. Izany fanekena atao teo anaty andovo zany, za manabatisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tompony ombanao amin'ny androm-piainana manontolo, atanteraka ny famonjeny ho anao. Amen. Tezao ary izy amin'ny fomba fitezana kristiana. Jesosy be fitiavana hamindra vosy antra no de raina sy ankalazaina 3:750 mioby ny fanahiko fa voavonjy izao ao arinan'ny vavaka. Jesosy ianao nanatanteraka an'izany sakramenta masina izany, hosoratanao any amin'ny boky ny fiainany reto manompokelinao reto, olom-baovao manomboka androany, horakoraka ny an-danitra any, fifalinao anay ny Fanahy Masinao itoetra ty anatinay, ampatsiaro anay ny fanekena nataonay mba hatontosan-tsakany sy andavan'ireo fanekena reo ho voninahitry ny anaranao. Amen. Mioby ny fanahiko fa voavonjy. Tonga eo amin'ny fotoanany fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahantsika tompoko a ovakina ampanajana reto natonga ny anarany ety anoloany reto. Andriamatoa sy Ramatoa isany. Raha mbola anana Roger sy Rasovololona Violette anniversaire mariage zany arabainy anareo. Andrianary velo lovany anarivotso. Raha zafy manatso Solerniana sy Domona anniversaire mariage ihany koa arabaina. Raha soa manahirana Mamitiana Elia. Raha solofaromanana Zozo Sianta anniversaire mariage arabainy anareo. Raha zafin-dratoandro ny Varso. Raha Kodivololona Salomon Toli. Ivavaka sika tompoko tona bavaka andreo na natratra tsingerin-taona nahaterahan'ireo. Miara-mitsangana sika tompoko. Voninahitra ndeo anao re Jehova tomponay sy mpanjakanay. Le Andriamanitra tsy miova, mijery any mandrakariva. Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, mpanjaka ambony mpanjaka rehetra. Zany ny Andriamanitra ivavahanay. Misaotra anao zay Jesosy, ny amin'ity fotoana andro lehibe ity, ty andro natokana ihany koa alahadin'ny mpitandrina ho an'ny Dada Ray aman-dreny. Misaotra anao Jesosy namea zany tombonandro natratrarana zany fotoana izany. Mangataky indrindra ny fanahy masinao ary hanenika ny Dada hiaro azy amin'ny ratsy rehetrarehetra Jesosy eo. Hanolo-tsaina indrindra koa satria mbola betsaka niny miandry azy ny amin'izao FPVM sao. Mioazy ny fahasalamana sy ny tombonandro pahavelomana Jesosy. Dia mba hiaro azy amin'ny ratsy rehetrarehetra. Naiza Jesosy ny tiorana alehany dia mba ho andry afo eo anilany mandrakariva ianao. Tahaka izany koa reto nanoratra ny anarany ety anoloana ety Jesosy maro mankalaza ny tsingerin-taona ny amin'ny mariazy, ny fanambadiana izany. Tahito mandrakariva ny tokantranony tsirairay avy. Ny fitiavanao anjaka izany ao anatin'ny tokantranony tsirairay. Ao ihany koa nefa Jesosy ny mangataka ny vady sahaza. Ianao le efa manana ny vohomana, amboariny ny fony Jesosy
dia nao nefa manana ny voomina ka tario lalàna mandrakariva izy mba ahitany izany ihany koa. Mety misy nefa vokotoana amin'ireo Jesosy hainao ny mety tombonandro ame hery tanjaka fahasalamana n'olon-tsaina mandrakariva. Be dehibe ny zavatra mety tsy takatry ny saina efa nao ny mahalala ny tsiraray avy Jesosy fa ndety noho ny teninao amin'ny soratra masinao ampo anareo ny fahasoavako ianao fa nieriko dia tanterana amin'ny fahalemena ny zanako sy ny asany tanako ianao dia aoka ho aditoka ihany dia apetraka fiainam-pilatanao Jesosy rehetrarehetra eo na nanoratra na ny tsy nanoratra dia aminareo Jesosy nambona izany vavaka izany. Amen. Eny tompoko dia mbola mpitomboina mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tonga eo an'ny fotoana moa izay arabana ny ray aman-dreny manokana ao anatin'izao fotoan-dehibe izao dia ny alahadin'ny mpitandrina dia mijoro eto izay solitena ny birao foibe ny FPVM, misolitena ihany koa ny Fiangonana FPVM Tanànan-drano sy ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra ato an'izao FPVM izao. Mitodika any aminao manokana izay dada ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina izao dia faly zahay miarabanao sy ny akonanao noho ny nahatratrarantsika ndray an'izao alahadin'ny mpitandrina tamin'ity taona 2020 ary ny rariana dia mbola hanomezan'Andriamanitra anao hery, hanomezan'Andriamanitra anao tanjaka, hanomezan'Andriamanitra anao fahasalamana, mbola ahafahanao manatanteraka ireo asa be dia be izay mbola napetraka ny tompo anao ao anatin'ny fampivelarana sy ny fampiroboroboana izao fiangonana FPVM izao. Raha ny firarianay dia mba olona velona ianao, ny rariana dia mbola eotra ny 100 taona mbola iarahany fiangonana FPVM eto an'izao Tanànan-drano zao sy manerana an'izao tontolo izao. Izany ny fanirianay satria betsaka ny zavatra mbola ilana ianao, na ny torohevitra, na ny vavaka, na ireo ady maro samihafa izay mbola holalovana dia tsaroanay dia tsaroanay tokoa fa banga ny fiainanay raha tsy misy ray aman-dreny manoro hevitra, manoro lalana eo amin'ny lalana maro samihafa izay izoranay. Dia maniry zay mba omen'Andriamanitra tombonandro ianao ho lava velona mbola hiaraka iriaria eto an'izao fiangonana FPVM zao manerana n'izao tontolo izao. Ny anankiray faharoa manarakaraka an'izany dia tsapanay dia tsapanay fa be dia be ireo asa izay nataonao tao anatin'izao taona 2020 izao. Nisy moa ny oronatsary izay nalefa tamin'ny maraina noho ny alavan'ny fotoana tsy afaka anatanteraka an'izany tsika fa tao anatin'izany oronatsary zany dia nahitantsika ny dia izay nataony ray aman-dreny nitety any Madagasikara, nanerana ny Madagasikara hatrany ambany ravikazo ny fitenenana dia tena nahatanteraka an'izany izy, tonga hatrany Tôlanaro izy, tonga hatrany Boiny izy, tonga hatrany Diana, tonga hatrany Sava, tonga tany ambony Rofemo tao anatin'ny fanokanana itododondray rehefa avy eo mbola ho any amin'ny faritra Tsinanana dia tena tao anatin'ny oronatsary dia nampihetsi-po hoe tena mbola vita ny ray aman-dreny ve zany amin'izao heriny zao, tafaveriny eto izy amin'izao oraso fotoana zao dia gaga zay hoe tafaveriny dada tao anatin'ny asa rehetrarehetra zay naleny izy ty mbola bolangana sy mbola tomady ihany dia isaorana n'Andriamanitra be dia be noho izany rehetrarehetra zany. Matoa tanteraka zany rehetrarehetra zany dia Andriamanitra nomba anao, Andriamanitra nitaridalana anao ary Andriamanitra nanafihery anao dia ny rariana mbola verina ihany dia mbola nomesan'Andriamanitra anao tombonandro mandritra n'izao androm-pahavelomanao zao. Hery sy tanjaka ary fahasalamana mbola ahafahanao manatanteraka ireo asa sy adidy barobe izay nampitsoroan'ny tompo ho anao. Ny anankiray manarakaraka an'izany dia fifalian'ny ray aman-dreny ihany koa no mba fahitana antsika zana ny FPVM makatoa ny teniny
ary anisan'ny afatrafatra moa zay napetraka napietsy-poko tamin'ny maraina dia hoe ao anatin'izao asa nataon'ny ray aman-dreny zao ane betsaka ny pakahaly betsaka ny mpamingana fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe atao anatintsika FPVM ihany ve zany makahaly zany zany mpamingana zany sa ny velany raha atao anatintsika dia mampandiny tena sady mampiritreritra mampandiny tena sy mampiritreritra dia hoe aiza reo teny maro be re fitezana tenin'Andriamanitra zay nafafy nanabiazana nikolona antsika tao anatiny zao ray aman-dreny zao nandritra ny taona maro ny ainatsika ny arahantsika taminy dia aoka samy andiny tena atsika tsirairay avy fa manomboka tao amin'izao kosa ray aman-dreny dia mba ezak'izay ifampitatana ho any an-danitra ifankaty iraisaina mba hanana fahendrena ary indrindra akato ny afatra sy ny fampianarana zay omenao mba hanananao fifaliana zany ny tena fifaliany ray aman-dreny ny tena fifaliany ray aman-dreny dia ny fahitany atsika miray saina miray fo manana fahendrena araka ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao aho dia ny fahafantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako dia mino fa ny FPVM amin'izao taonjato zao dia mba FPVM manana firaisapo sy firaisan-tsaina ifampitatana ifanohana an'izao ray aman-dreny zao ny faniriana sy etaeta faharoa le tenin'ny mpanoratra anankiray zay nambarako tamin'ny maraina teo dia ohatrany tadidiko ihany dia averiko ihany oa io mpanoratra anankiray io manao hoe maninona ny firenetsika no mitanany rambony foana ao anatin'ny fahantrana amapolo taonany misy ny fiezahana amapolo taonany maro dia maro misy ny folofosana hoy io mpanoratra io hoe nefa mandraka kehitriny dia mbola mitana ao anatin'ny rambo amin'ny fahatrana gaga ho izy fa raha eto amin'ny firenetsika maniry oatra ny anana ny manam-pahaizana maniry oatra ny anana ny manana diplôma fa maninona ny mbola mirefarefa amin'ny tany foana ao anatin'ny fahatrantsika dia izy ihany ny mamaly hoe mirefarefa amin'ny tantsika fa betsaka ny manam-pahaizana betsaka ny manana diplôma fa vitsy ny manam-pahendrena ary ny fanirinay ray aman-dreny manomboka hatreto ho raisinay ny fampianarana zay nomenao ho raisinay ny torohevitra zay nomenao ho an'ny fiangonana FPVM ka manomboka hatramin'izao ny FPVM tsy olona manam-pahaizana fotsiny tsy olona manana diplôma fotsiny fa FPVM sady manana diplôma manana fahendrena dia mba ho rehareha anivon'izao tontolo zao ho fahazavana sy ho fanasiny tany mba tena atsapany ny olona tokoa hoe hafa ihany ny olona zay nibiazina tao anatin'izany FPVM zany hafa ihany ny mpianatra dada Randrianantoandro Jean Joseph zany ny fanirinay mba ho tanteraka ary mba ho fifalianao zany amin'izao andro mpahavelomanao zao farany ray aman-dreny ao anatin'izao alahadin'ny mpitandrina manokana zay natokana ho anao zao tsy fanohanana amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny nataon'ny fiangonana fa manofo dia mba isy koa ny fanohanana aranofo rehefa avetsika fiangonana dia anao rakitra ny rakitra faharoa dia ho atolotritsika ho an'ny dada ray manontolo ao arinan'izay koa ny procession dia ho atolotra atsika ho an'ny dada ray manontolo saingy ny faniriana tamin'ny fotoam-pivavahana voalohany dia efa nanao ezaka manokana hoe ny fanolorana ny dada amin'izao taona 2022 zao dia mba événement spécial ny événement spécial androany eto amin'ity toeran'ity dia le any am-poketrana ho any jereo zay efa vetivety indrindra jereo le efa vety indrindra dia iny alefa ao anaty valopy mba ho fanohanantsika ny ray aman-dreny amin'izao andro fahavelony zao tsika ny manohana azy fa tsy hoe maty vao raha malala tsy hoe rehefa maty izy vo hoe alaivy ny amponga dia doboy vonoiny ny omby 10
vonomiko so valopolo fa tsy heniny tsony zany fa raha mbola velona izy anana ny fifaliana dia mba ezaka tsika androany anao événement spécial ho fanohanana ny ray aman-dreny amin'ny rakotra faha-2 ary eo ihany koa ny procession azy ao ataontsika ny fiangonana FPVM moa tamin'ny maraina teo dia efa nanolotra atsika vola zay mitetina 2 millions ariary zay natolotra ny fiangonana FPVM Taninanandrano dia tehikitsika ao anatin'izany 2 millions ariary 2 millions ariary na 10 millions FMG natolotra ny ray aman-dreny fa ambon'le 10 millions FMG teo dia mbola misy ny événement spécial ny tamin'ny maraina efa natao ny foavainy an'le tamin'ny maraina teo fa ny atsika tsaika ataontsika foafiry le 10 millions FMG androany fa nolotra an'izany tsika rehefa avy eo dia samy mba ezaka anao zay azo atao nanolotra ihany koa moa tamin'ny maraina teo zay tsara ho tononona ihany ny BFF na brofobe ny FPVM ny sapana fifoazana FPVM Taninanandrano ny brao ny fiangonana reny ny Taninanandrano dia teo ihany koa ny dekona Taninanandrano sy ireo mpiara-miasa zay niaraka nanatanteraka ny iraka mission zay nataony dada tany amin'ireo faritra rehetra ireo dia nanolotra an'izany koa izy tamin'ny maraina teo ho antsika zay mbola manam-paniriana moa ny anatanteraka n'izany fanomezana zany dia aleo atambatra amin'ny ariva ny ariva moa dia misy fotoan-dehibe ihany koa zay mbola iarahan'ny sapana velona rehetra eto Taninanandrano iarahan'ny sapana velona rehetra eto Taninanandrano ny amin'ny ariva amin'rozy sasany mba fiarahana mivavaka fiarahana mamezam-boninahitra an'Andriamanitra ary mbola ahitany ray aman-dreny ihany koa hoe zao ny zanako zay ny beazina tao anatin'izao fiangonana FPVM zao dia samy ho tain'Andriamanitra mbola avavelona ianao ray aman-dreny manoloana ny asa vanim-pona zay ny antsony tompanao hitsangantsika hivavaka ho an'ny ray aman-dreny vavaka sika Jesosy ino ray aman-dreninay Jesosy dada Pasteur Randrianantoandro Jean Joseph zay filoha mpanorona ny FPVM sy ny eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina fanontaniana ao an-tsainay Jesosy manao hoe raha tsy mijoro moa zao ray aman-dreny zao nisy ve ny FPVM raha ny lavilefina moa zao ray aman-dreny zao nisy ve ny FPVM ny fifaliana i Jesosy ny fijoroany zao ray aman-dreny zao ny herim-po tao anatin'izao ray aman-dreny zao ny finiavana sy ny fitiavana tao anatin'izao ray aman-dreny zao sy ny kely soroka sy ny taraitana miepaka tao anatin'izao ray aman-dreny zao ny afitiavana zay ny redareda tao anatin'izao ray aman-dreny zao nampihitatra ny FPVM nanerana ny Madagasikara hatrany ambany vohatra rehetrany misy an'izany fiangonana FPVM zany tsy neta Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina ny taran'izany fiangonana FPVM zany zay efa mananika any amin'ny arivo any Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao misaotranao indrindra Jesosy nanomezanao azy hery nanomezanao azy tanjaka ary indrindra nanomezanao azy le fananao masina natonga anazy tsokivy natonga anazy tsoketraka fa mbola natonga azy nijoro anatanteraka ny asa sy ny iraka zay nampanaovinao azy indreto zay fiangonana Jesosy indreto zay fiangonana miombombavaka Jesosy androany eto amin'ity toerany tsy ny eto Taninanandrano ihany fa ny zanaky ny FPVM rehetra na manerana an'izao tontolo izao mba hiombombavaka Jesosy hitrotram-bavaka n'izao ray aman-dreny zao manoloana ny asa sy ny adidy zay mbola petraka ao aminy hitarany ambanindainy zao fiangonana FPVM zao mba ho reha tokoa hanova ny fiarahamonina hanova ny firenena hatonga ity firenena ity ho tanteraka le filamatra amina hoe Kristy ho an'ny Madagasikara
ary Madagasikara ho an'i Kristy. Jesosy malalo, lalana rehetra izay mbola ombany ho tarihiny fananao masina izy. Lalana rehetra izay mbola izorany ho tantananao mandrakariva izy. Ary dia ho tanterahanao ny teninao Jesosy manao hoe mandra-pahantotra aho, mandra-pahafotsy ny volonao, izaho ihany ny karakaranao, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako hadidiko ihany. Tanterao zany Jesosy mandritra ny andro rehetra iainany, ananany fifaliana ao anatin'izao asa fanimpony zao, fa ianao tsy miova ho maly izay nio ary mandrakareko. Dia misaotra indrindra Jesosy, dia atolotra anao dera sy ny azy ary ny voninahitra efa anao trano taloha zany, ka mbola anao mandrakizay. Dia misaotra Jesosy ho derany ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana. Indry ava-malalo amin'ny tompo a, tonga saditsika amin'ny fotoana izay anaterana ny fanatitra. Ny fanatitra izay ho an'Andriamanitra natokatsika mba hanohanantsika an'izao ray aman-drenitsika izao. Dia jereo ny soratra mateo a, nanahoany Mosesy rehefa nitohanany arona sy ora tamin'ny alalan'ny vato indray rehefa reraka ny tanany a, lasa foana lary mbo mainka ny lasa lavitra. Androany kositsika misy vato any amintsika any, misy vato any amintsika any, na dia tsy miteny ary ianareo misy vato any a, atao izay vato izay anohanantsika an'izao ray aman-dreny zay. Aza fenina any zany vato zany fa meo anohanantsika azy mba havitan'ny asan'Andriamanitra. Fa raha reraka izao ray aman-dreny zao a, manahoana moa ny olona reraka tsy mahavita asany e. Itsika no antoka lehibe a, ahafahan'ny ray aman-dreny miroso hatrany, dia avoay le vato any amintsika any anohanantsika azy a, atonga indray ny finoantsika ho lasa lavitra. Ka dia dia nrakitra voalohany a natokana ho an'ny fiangonana, nrakitra faharoa araka ny efa nambara teo amin'ny mpania, dia nataontsika ho anohanantsika azy zay le vato anohanantsika miaraka amin'ny procession rehefa avy eo. Dia eo ny zanakitsika anandratra ny feony ihany koa, etsika manangana mametraka izany vato zany a mbo voninahitra Andriamanitra. Sotra tompo. Misy ny faly, misy mitomany, miady ny walo, milo fofatratra mandamina ny di, mitadiny mami bayadana, isapate tefanasa, miara miasa padasu, Ito bagabara
fignalundrano manonja mafive tsy mety kivire na mamoy fo ny savaiany ny raha ometata tonga lamazava ny posakata ny zavatsy zay falasa miara-miasa manasoa dia mbola manonona trano ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy ary faly miarahaba antsika rehetra koa nahatratra ty andro lehibe androany ity. Faly miarahaba ny ray aman-dreny dada RANDRIANANTOANDRO ihany koa nahatratra izao alahadin'ny mpitandrina izao ny Tompo Jesosy anie hiara-mandeha aminao hatrany ary mbola nafery anao mandrakariva amin'ny asa rehetra izay nampandreketiny aminao. Dia tonga eo amin'ny fotoana famakina ny raharahan'ny fiangonana vitsivitsy isika. Ampatsiahivana isika fa mivaky tenitsika anio dia ao amin'ny mpanjaka faha-2 toko faha-4. Avy amin'ny komety fankalazana ny faha-20 taona ao anatin'ny hetsika fitadiavam-bola amin'ny tanan'ny plafond 4e étage dia anatanteraka déjeuner concert ao amin'ny espace Mira Ambatomaro isika ny asabotsy 3 décembre ho avy izao manomboka amin'ny 12 ora sasany. Ny fandraisana anjara dia 7 alina ariary na 350 000 francs raha tsy afaka nohany kosa ianao fa andoha tombony dia 4 alina ariary na 200 000 francs. Ny tapakilana billet dia fa azontsika raisina any amin'ireo mpikambana ao amin'ny komite fankalazana eto amin'ny tokotanin'ny mpiangonana ny sabotsy sy alahady tontolo andro ao amin'ny radio Fiotazantsoa ary ao amin'ny espace fefy. Koa dia manantena antsika rehetra handray anjara amin'izao ezaka faraparana izao ary misaotra antsika rehetra mifanometana hatrany amin'ny komity ahafitahantsika ny tsangam-bato lehibe io ka satria efa vita ny fanatitra dia hiomana amin'ny procession isika. Dia anatanteraka ny procession tsika dia hitsangana antsika aloha hanao ny hira larana 2 telopolo sy 700
ira larana raika amin'ny telopolo sy fitonjato sady trotrotsika mbavaka ihany koa na ray aman-drenitsika ao anatin'izao alaty mitandrin'izao eo mpitsanganana enganeka ombanao jesosy voninahitra ny eo an'andriamanitra rery any alleluia masina 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 jehova tompo maro elitry ny voninahiny tany rehetra amen dia ny diakona zany mipetrakantsika diakona no mitarika antsika ao anatin'izay procession zay dia azadino mandrakariva rehefa mandehanao a dia eto ny poketranao a mba hanaraka anao dia samy ho tahin'andriamanitra mba tsika mandrakariva amin'ny tompo filazana avy amin'ny sampana fefy journée pastorale sampana fefy Pasteur maty sy Pasteur nirina amin'ny asabotsy 9 novambra amin'ny 10 ora ny fotoam-pivavahana ny maraina ao amin'ny efitrano malalaka rahasalama toy izao ny fandaharo-potoana asabotsy tontolo andro maraina amin'ny 10 ora manomboka ny fotoam-pivavahana tolakandro amin'ny 2 ora Fidirana iarahana amin'ny sampana fefy sy ny gasy tsara midera mandritra io fotoana io dia misy ny varotra tsakitsaky maro samihafa amin'io ihany koa ny izarana ny billet déjeuner à emporter amin'ny 12 ora tolakandro misy ihany koa ny varotra plaquette amin'ny vidiny 5,000 ariary izay mety ahazahoanao ordinateur portable bicyclette téléphone sy kojakoja maro samihafa avy amin'ny sampana katesato ho an'ny ray aman-dreny sy ny diakona piahany sy mpikambana journée pastorale amin'ny Pasteur rakotoary soa Jean Rodin ho tanterahana ny asabotsy 9 novambra izao ny andro natokany sampana ho fitrotrona mbavaka ny Pasteur ny sampana katesato andriamatoa rakotoary soa Jean Rodin mianakavy izany dia atao amin'ny efitrano 318 3e étage manomboka amin'ny 2 ora tolakandro koa manantena ny fahatongavantsika ary samy hitondra mbavaka izany filazana avy amin'ny fifoazana taninanandrano ilazana ny bron fifoazana taninanandrano sy ny voamera isa tokony izay tarian'ny filomboamera ho tonga ivory ao amin'ny RDC ny zoma 12 novambra amin'ny 10 ora maraina fa io ny fivoriana fanaontsika isam-bolana araka ny tety andro efa nozaraina tamintsika manantena ny fahatongavantsika rehetra ary manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika reto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano masina andriamatoa raha hery soanjato maminy aina amin'ny vady andaniny andriamatoa andria amin'ny zakarivo rijalalaina amin'ny vady ankilany dia faly manasanareo anotrana ny fanamasinana amin'ny fanambadiany zanany raha hery soanjato kristian sy ando andrianirina izay ataony alakamisy 17 novambra eto amin'ny fiangonana FPVM taninanandrano ampandrana amin'ny 10 ora raha Beniazy raha Divololona Saondra raha Kotoniaina Jacques Bruno raha Soanay Volga raha Zafy Maefa Barinjaka raha Voavonjinirina Ajalantoso un amour comme au cinéma oui devant Dieu Patrick et Marina le 18 novembre 2022 à 10h à l'église FPVM Taninanandrano raha misy mahita ny tsy mahamety ny fanamasinana ny iray amin'ireo fanambadiana ireo dia aoko izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina
filazana avy amin'ny Brovoibe. Ny Brovoibe dia mampafantatra antsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra ny herinandro bokatry ny fivoazana manomboka ny 14 Novambra ka hatramin'ny 20 Novambra 2024 izao. Izao ny fandaharam-potoana. Alatsinainy 14 Novambra amin'ny 2 ora sasany fotoam-pivavahana fanokafana otrony sampana. Talata 15 Novambra amin'ny 2 ora sasany fanompoam-pivavahana misy asa fanasitranana sy fampahirezana entanina daholo ny mpiandry rehetra hiasa amin'ny fotoana io. Ny alarobia 19 Novambra amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 9 ora fanompoam-pivavahana misy fisotroana ny rano Jesosy Kristy iantsona ny iraka rehetra. Alakamisy 17 Novambra amin'ny 2 ora sasany fianarana soratra masina iarahana amin'ny sekoly biblika FPVM. Zoma 18 Novambra amin'ny 2 ora sasany fanompoam-pivavahana misy fijoroana vavolombelona. Zoma 20 Novambra amin'ny 5 ora sasany antsapana iarahana amin'ny fefy sy afafi. Asabotsy 17 Novambra fianaran'ny mpiandry sy mpiomana. Ny alahady 20 Novambra tontolo andro fanompoam-pivavahana anasana antsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra ireo fotoana rehetra ireo. Hoy ny Pasteur Iraka Laure Rabetafika. Ireto kosa misy voady voaray tamin'ity androandroany ity avy any ampitandranomasina. Fandraisana anjara amin'ny tafo 4e étage Foibe avy amin'ny FPVM Marseille Valimbavaka sy ny FPVM Montpellier Akoulot vola 580 €. Ho an'ny Pasteur Sahirana ambanivohitra avy amin'ny FPVM Marseille Valimbavaka sy ny FPVM Montpellier Akoulot vola 260 €. Zay no voasoratra ao anaty valopy fa ny vola atao anatin'ny valopy dia 270 €. Ho an'ny Mahantra avy amin'ny FPVM Marseille Valimbavaka sy Montpellier Akoulot vola 220 €. Dia toy izay indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Izao tsika dia iroso amin'ny famakiana ireo voady. Ho an'ny dada malalanay, ho tahiny Jesosy hatramin'ny farany ane ianao dada malala vola 110 000 francs. Kely dada fa ny fo manolotra izany ho anao dia tena faly tokoa manatrika ity andro ity. Tsy hangataka vavaka izay fa mba hitondra mbavaka anao. Jesosy bisous dada ary mahereza dada malalanay, je t'aime be. Ampahafolo-karena misaotra anao izay Jesosy no famonjena ny menao anay na dia tao anaty ady sarotra azy izahay dia tsy namelanay irery ianao ny fiainana rehetra. Tompo mbola petraka eo ampelantananao. Ity Jesosy ny ampahafolo-karena anamboarana ny 4e étage vola 2 alina ariary na 100 000 francs. Misaotra anao izay Jesosy no ny fitiavanao sy ny fitahinao ary ny fahasoavanao izay narotsaka taminay fa izany mbola nato izao anay. Ity indray Jesosy ny ampahany tamin'ny fatrano vola 30 000 francs atolotra ho an'ny dada RCC dia mba mangataka aminao izay Jesosy no tahinao mandrakariva amin'ny fiainanay, ny asanay sy ny fahasalamanay. Jesosy eo mbola misaotra anao ny amin'ny fiainanay sy ny fahasalamana izay omenao anay mandrakariva. Mbola petraka eo ampelantananao Jesosy ny fiainanay rehetra, ny fianarana izay atao ianao an'olon-tsaina mandrakariva ary mangataka aminao izay Jesosy mangataka tany avy aminao. Misaotra Jesosy eo vola 20 000 ariary na 2 alina ariary ho an'ny dada RCC. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana nataonao rehetra. Indro ampahafolony tamin'ity herinandro ity 11 800 ariary. Mangataka fahendrena, mangataka fiarovana. Mianaka dia mba ambino hatrany izay Jesosy ary mba omeo fahasalamana. Misaotra Jesosy vola mila mideran'Andriamanitra mandrakarivotsika araka ny nambarako teo. Ny boky ny mpanao salama izy adinina rehefa miteny hoe midirahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony.
tsy manary mampisy fitiavano anay isana tetikery zahay zanakao kadera sy lazary oby ho anao satria fantatray fa ianao tsy manary mampisy fitiavano anay isana tetikery zahay zanakao kadera sy lazary oby ho anao fa izao dia nio akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra
dia mbola ao anatin'ny fanaterana ny procession moa tsika hatramin'izao dia hitotsika mba anatanterahana ny procession dia andeha toizantsika indray ny hira amin'ny alalan'ny hira 950 950 esambatra ao Jesosy esambatra ao Jesosy eny ataontsika mandravavita ny procession. Sambatra Jesosy miaraka amina any lalana navipa firana raika amin'ny fitopolo sy efajato azafady mialina mangivoly raony tatao eo anilanao dia mo fitahiana anora Jesosy miaraka amina ilalana mba hoe mba azafa ndiny faharoa salofaniriako netsika ny fo hosakaizana mandrakiza toria inona mia din fatelo
ny teny voalohany aloha dia misaotra ny fiangonana rehetra na tsiaro a ny dada mianakavy androany tantara lehibe eo amin'ny fiainanay mihitsy ny fahatsiarovana hoe vavaka ho anay mahatsiaro anay ny fiangonana tsy hoe ny alahadin'ny ihany fa maro be re vavaka ho an'ny dada misy tokoa fotoana mahakivy fa dia tonga foana irahan'i Jesosy reny olona reny hoe misaotra dada mampahery anao no hoe oy misaotra to zava-dehibe zany. Ny teniko voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsy navelany nandidy mihitsy tany ampitan-dranomasina tamin'ity na dia mitomany tahaka ninona rantany dada sasana raha fa mipitika taty Madagasikara hoe tsy nahitanao zay ka dia tonga eto mihitsy nandany vola. Misaotra anareo koa nitandy fa izy mihitsy no miteny tamiko niraisina mivozona akanjo ny tanany ngezabe za ohatra ny voalavo kely fotsiny tsy maintsy makany dego ianao sambava antala ary ambondro mife azonao zany za no mibaiky fa tsy anao hatrany Fort Dauphin dia efa niteny hatramin'ny ela moa hoe fona aminareo ny ampitan-dranomasina fa amin'ny taona ho avy raha velan'i Jesosy dia tonga andy dia hatrany Canada dia mitomany be hatramin'ny telefonina hoe raha misy azo to dada tongava vona tsy afa manoatra ka dia miala tsika mba nijery miteto Madagasikara ary misaotra an'Andriamanitra fa mbola tsy hitanareo zany olo fa tsy azony pakasary moa fa pakasary koa moa be lehibe le olona koa tsisy nininina azo atao fanesika misy olona sasany marary ny voanandray ny tanako fotsiny izy dia nitsambotra hoe sitrana Jesosy sitrana Jesosy sitrana Jesosy izy anankitelo izy tamin'izany ary dia latsaka mihitsy ny ranomaso hoe Jesosy tsy zany manao zany fa ianao voninahitra ho zany ho afa-tsy so jeren'ny olona eto hoe iny Jesosy fa ny finoany dia tena nahavariana mihitsy dia nisitranonao izy Jesosy. Misaotra ny tompontsika amin'izany. Misaotra ny Pasteur aldisy manosika tonga eto nandalo eto izy dia tsy navelako izy rehetra amin'izao ny mpitandrina mahay ny teny paritra any amin'ny farany avaratra indrindra pahatonga any amin'ny farany atsimo indrindra satria sady any atsimo ny vadiny izy koa fa nitondra fiangonana tany atsimo mahavariana indrindraindrindra fa rezareo fa any bovo misy namany tsy misy fatoko mihitsy afa-tsy hoe Jesosy zay ihany ny fatoko fa dia nirambona akanjony Pasteur aldisiny abenao eto iny zany lazainy zany ary matototo mihitsy izy mandra-pialako tany tsy miala onoratsy zany teka ho atsika aloha misaotra azy zany misaotra to mba maromoriny mpitandrina ho tahaka an'izany na eny daholo mihina hafanahinao azy daholo zay nijery Facebook ny faritra rehetra any Dego any Sambava any Tala rehetra iny sy any ambondro fe reny ana dia nangatakazo manokana mihitsy miverena ty Pasteur ampianaro zay eto aminay eto anao Dego any Sambava ndray ianao dia herinandro any Tala ndray ianao herinandro any ambondro fe ndray herinandro tonga neto anefa izy na dia amonjy zany herinandro mpitandrina misaotra Pasteur teka ho azy tsika misaotra tompy
aza dino fa i dada na ny sakafo hoan'ny dada na ny lalana lehan'ny dada dia Jesosy daholo no miteny izany. Ka izao fataony hoe dana aloha manao vakansy dia nidoboka ponga amin'izay dada hoe raikitra an'izay zany ny vakansy dada amin'ity taona ity saotra anareo fiangonana zay tsy atao ampalahelo anareo zany fa i dada manomboka raha pitsa dia mamony telefona. Misy mpanaraka be dehibe alaivo ny telefona reny dia izy no miaina anareo amin'ny telefona makaleo be anao mba anjarany ray ny vizaka bitsibitsika amiko amin'izay izy rehefa avy eo moramora dada misy an'izao misy an'izao misy an'izao misy an'izao miantso anao rehefa avy eo zay any azo atao fa tsy dia alahelo anareo. Misy mangataka rendez-vous amin'ny dada tsy mety tsony foko zay rehefa mifankahitentsika mitsigidingidiny eny an-dalana eny dia miresaka tsika hoe zao tsy hoe mandao be nareo amin'izay fa misy farirahana ihany ny atodio na dia samy olombelona azy ka dia mba mindra fo amiko nareo amin'ity. Nisy nangataka hoe ty olo ty le manana tany any 10 pointy mila fanazavana kely rehefa avy eo aloha mba isaka amiko ty misy mangataka ny hoe nofy za dada nangataka torohevitra avy aminao sahirana be ny saiko miaraka amin'ny olona aho ary efa ela ihany zay ely zay ny arahana izay tiako i olona io nefa ny tenin'i Jesosy tsy mety miarahanay fa olona hafa ny tokony miaraka amiko ary nesahony ahy tamin'ny nofo ilay olona ary fantatro tsara izy no fanontaniako dada dia zao raha mangataka amin'i Jesosy ve aho dia mety hoe mba azo famindram-po Jesosy mba tsy jary sy korotana ny tokantranonay anaorinany mety sa tsy mety teny azay aza mba manohatra ny Jesosy mihitsiny nendra velon-janahary ary tratran'ny olona marary tratra be raboko zany atao amin'ity Jesosy tsy ametra atanana atanatanao ny vavanao dia mandreoka ao ilay olona voan'ny raboka fa noho ny fankatoavana an' Jesosy nisokapana amin'ny vava dia nandroratao ilay olona dia natelina sitrana ilay olona teka ho amin'ny tompontsika amin'izany natahotra raha velon-janahary narary sa tsy narary tsy marary aza manohatra zay ny lazaiko anao aza manohatra fa tsy tiany zany raha manohatra azy dre mandeha eo ianao dia velomina tsy miteny aminao tsony io tady diso teniko zao anareo tovavy vady vadabady dada anambady iny disikiny fanariana be dia be no nitaraina hoe aza aminy maditra be zanakay vavy vaoko zay aza lefa tsony nirina anambady hoe anambady nefa vo 14 ans misy anankiray to amiko tao ho fa hitsaky tsany io ianao ary korotana ny tokantranonao dia hisaraka nareo tonga atao amiko ny ray aman-dreny rotota kepoka fotsiny
dia ahoana nefa misabotsy zao ny soratra tonga ny zoma zafady aminao raha miangona eto tata mahikosatra ny zanako olo-kafa hono ny teny fa tsy io ka zao nisy tata tsy maintsy ataony raharahany ankizy fa alohanay vokany ty vava ozy ty vava vidinao lafo zany fa miteny aminao zay ka velomo volana novambra ohatran'izao décembre janvier février mars avril mai enimbolana verinao amiko anao madama zafady raha etaonao dada tadidinao ny zanako le tsy navelan'i Jesosy hanambady anio mbola nanambady andry herinandro ny nahafantarany zanako nyzany hoe nanambady herinandro moza vita zay nitsahany lohany nitsahany tentany nitsahany tratrany nitsahany ny kibony ary ny mahavehivazy azy no tontony tamin'ny fanoto kakakaka fotsiny zanako vavy zao dada any anjana masinina efa 5 volana zay nona mikakakaka pipi mikakakaka manoveloma mikakakaka miarahaba mikakakaka mandritry ny alina mikakakaka tsy misy fatany tsony zavana rehetra fona dada ndao hoe anao mba metra tanana aminy za tsy hoany Jesosy efa mandrara mbola hoany koa mahazaka mivokana zany ange ny teninao tamin'i Jesosy teto hoe mahazaka mivokana andy mahazaka mivokana zay anao van Jesosy andy toany le ramatoa tsy fanta zay namatina velona le kiala kely fa miteny teny 100,000 tandremo manohitra an' Jesosy fa ianao mitady anohitra azy rehefa ny amin'ny hafa be koa dia hoe tsy hoeny Jesosy tsy hoeny dia voly amin'izay ny makanao eo mba resany fananaran'izany ho anareo zazavavy rehetra mahafilo mihitsy nareo arao ny teniny mahasoa anao ny teniny azafady sotra to nakiray farany nanomboka tamin'ny 2004 dada dia nanofy resaka tsunami foana ary tondradrano foana tonga eny amin'ny plazy izay sy ny zandranay vavy miakatra be tampoka ny rano zandranay vavy boa avotra foana za tratra n'ilay rano dia rehefa tonga teo amin'ny lohaloko izy na eo amin'ny feko dia tonga tony tampoka tondraka tonga dia nijanona tsy nandeha intsony hatramin'izany foana fiaina zao misy lalana zay verina hoe mety fa tsy mety eritreretra zay na vady na asa na fianarana fa izy tsunami foana amin'ny fiainanao korotana hatramin'ny misainao amin'io soa ihany ianao fa tsy darofan'le onja be tao fa ianao mbola mba tafavoaka miandry anao Jesosy teneny anao aminy inona ny lanao inona ny lalana itondranao inona ny hevitra hiveranao raha tsy mety zany rehetrarehetra zany na fianarana na vady na inona lazao azy teneny hoe inona kosa no mety azafady amin'ny teny zany fa mahasoa antsika ireo tompoka
mba tompoteny zany sotra to tsangana am'izay tsika nolotra mirakitra dia aoriana zay ny tsodrano zany tsodrano zany aorianany tsodrano dia ataontsika nira hoe Jesosy apetrako aminao ny fenako rehetra sy ny fanahiko rehetra ary ny hoaviko rehetra andininy voalohany sy ny faharoa rehefa manao le heritsika hoe fitiavana mandrakizay manolotra ny rakitra miangavy anao any hoe mikipingy anao hoe dia arao le tonikira fa tazanao mihitsy ny tanan'i Jesosy manao izany tianao hoe dia idoboko ao anatin'ny fonao mihitsy hivezany Jesosy zany nisoratsika azy amin'izany hoe tonikira sy fanatitra izany fitiavana mandrakizay toko lony tavana oa teratsito tsy namalia araka ny olako vefiatranao sy mpandritra tombo lehibe sy manakery ana nefa tenila zanamila sy aterire fa tena sitrapo no nilanjanaoko isunga tiako mamiko ianao Jehovah sambatra tetika fa manana anao andriko tokiko ianao miandria zaho ty satria da tiatako tiako mamiko ianao Jehovah sambatra tetika fa manana anao andriko tokiko ianao miandria zaho ty satria da tiatako zaho ty satria da tiatako zaho ty satria da tiatako bisous Jesosy teka ho any Jesosy tsapanay ny fitiavanao Jesosy hatramin'ny 2 arivo taona nakaty mbola tsy ary akory zay nefa nifidy anay ianao tianay ianao misaotra Jesosy mampatsiay an'izany manolotra ny ainao sy ny ranao anao amin'izay nanay misaotra Jesosy nanolotra an'izao fanatitra zao zay ho anao dia ho anao dia ho anao dia ho anao nanaovanay izany Jesosy gataka indrindrandrindra fonao mba ho an'ity Madagasikara tamin'ny razanay ity mba ho afaka amin'izao fahanitrana sy fahoriana izao izy mety ho kely ny vitanay na be ny vitanay inona moa zany manoloana ny fitiavanao anay fa mamenatra na dia miteny azany aza nefa Jesosy efa nomaninay ho anao zany
fa naty tsitrabo ka raiso zany dia azadinao ny akonanay azadinao ny asa mandrarano reto mpanomponao reto ny fianarana zay rehetra ataony misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika vavaka sika misaotra Jesosy tety fony ianao tsy niala tety fony ianao nandritra ny taona maro zao anao miara-mivavaka aminay eto faly eny fonay Jesosy mahita an'izany ravoravo zay satria no tena faly mahita ny zanakao malalanao any tokantrano any maka Jesosy tsisy fotoana ivavahana any korotandava tabataba lava ady lava teny ratsy ara mandeha fona tsy mahavavaka zay lany andro mihitsy zay mivavaka Jesosy amisaotra anao zay fa hito amin'ity toerana ity natokanao ionana natokanao ionana amin'ny mpanomponao misaotra Jesosy ianao nalaza hoe raha mitoerana zay nampatsianovanareo ny anarako eo no anatonako anareo ary tsy ny manatona ihany fa eo ny hitahiko anao tsy maintsy misy valim-bavaka avy any aminao zany Jesosy ingavy ianao ary a Jesosy raha mety ianao mba hoeny amin'ny tableau tsirairay avy misy ny mpanomponao sotra Jesosy io ny mpanomponao tsy manana afa-tsy ianao aloha amin'ny tokantranony io ny nametrahano fitokisana ary avy amin'io ny tahina azo mianakavy mba hoenonao ange Jesosy ny fivavahany sy fangatahany aminao dia ho tanteraka Jesosy aminay ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao raha mibitsibitsika ny fonay aminao Jesosy sotra Jesosy misofonao ny nahare faly ny Jesosy meno an'izany sofonao ny nahare fa tsy anatsony na ino ny fitarainany ianao ary ianao mihitsy no nyteny hoe ny vavaky ny ory sy ny mahantra tsy mba ataon'i Jehova tsinitsinina lasany aminao zany vavaka zany fikirinay mihitsy ianao Jesosy amin'ny tenina hoe raha tsy mahay mivavaka ary ianareo zay vavaka ho anareo mba tsy ho levona ny finoanareo tantereo zany Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fantatrao daholo ny adresy misy anay ny anjelinao irahana anatitra zany valim-bavaka zany hitanao ny lalana mampitonantonana anay sy ny fahantrana sakaizany mahantra ianao ary be dehibe ny efa nampipahirezinao vinjenao nomenao vola aza
misaotra jesosy ke dia petrako ampelantananao zany vavaka izany izay kosa jesosy mandoalika mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe jesosy ianao iny vavaka mpanomponao ny mangataka izany jesosy ary mbola mpanomponao izay rehetrarehetra afaly ianao zany ary nateranao vavaka ho anay misaotra jesosy rainay izay ny an-danitra ho masiny tonga ndeha taoale sitra ety an-tany tahaka ny an-danitra eonay no ny anina sy hazo anay ary mamela eloka tahaka namelanay izay meloka nday ary azy tondra ny mifakapanahy nanapany amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amy raisiny tsodrano ho Jehovah tompo amin'ny maro aminao aoka ho fantatrao fa za irery no Andriamanitra tsy misy tahaka voninahitra koa tsy meko ny hafa ka za matahotra anao aza merikerika foana tsony za Jehovah Andriamanitra ny tantananao vimbonanao any amin'izay lenao rehetra tsy afoina asaraka anao aho za vavan'i Jehovah no miteny ka ho tanterahany aminao izany rehetrarehetra mahasoa anao zany saotra tompo anao ny tera anao ny atsa anao ny voninahitra mandrakizay amen. Apetra guamina fanahiriko rehetra fanahirako rehetra miasa vita miasa vita atisa dia ho aminao ana toko tsy misy Jesús apetraka aminao Jesús apetraka ny asa fikelezanay na ny asa fikelezanay tsy misy miafina misy miafina mina etaeta tsy misaotra Jesosy misaotra niaraka taminay niara mivavaka nampahery voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro endika tany rehetra ho tanteraka tokony izany amenarany raisiny zanaka ary ny fanahy masina dia samy mahereza Angasitrake, mi fitantananao